Mifototra amin'ny ady atao andresena ny fahantrana ary mikendry ny fampandrosoana maharitra ho an'ny firenena rehetra ny fikambanana na ihany koa ilay antsoina hoe Association Intercorporation Madagascar na ny AIM izy ireo moa mankalaza ny fahafolo taonany joroany amin'ity taona vaovao ity. Mba hahafahana miady amin'ny fahantrana dia zanatsampana 10 no iompanan'ny asa izay ataon'ny fikambanana Intercoopération Madagascar na ny AIM. Raha ny fanazavana izay noentina nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao tao amin'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria izay notrony ny lehiben'ny masivony Suisse. Anisan'izany ny fitantanana ny loharano-karena, ny gouvernance locale, ny fahadiovana sy ny fidiovana, ny fiarina eny fotony ary ny fanjari-tsakafo. Feno folo taona izao no nisin'ny AIM ka dia nisy ny jery-totika izay notanterahana. Nandritran'izay folo taona zay atao hoe niasa tao anatin'ny fahanginana ihany fieritreretana azy hoe nahazo résultat tsara zay satria nisy effet maromaro izay afaka hita any amin'ny terrain ihany amin'izay nanaovanay asa. Dia amin'izao folo taona zao zay miezaka ampafantatra amin'izany atao hoe bilan ny asanay zany na ny résultat ny asanay izay ny amin'ny antsipiriany ho hitanareo any anatin'ny site web. Ohatra zany zao ny akaiky indrindra dia zahay zany manampy ny tantsaha mokatra dia manampy azy koa hivarotra ny vokatra. Nisy tetikasa nataonay tany Analanjorofo tany niaraka tamin'ireo tantsaha mpamokatra huile essentielle na girofle dia nampifandraisinay tamin'ny ataontsika hoe mpandraraha izy ireo. Rehefa tapitra ny projet, ny tena projet zany ny vatsian'ny vondrona européenne vola. Rehefa tapitra ny projet io ny fiarah-miasa tamin'ny opérateur économique mpandraraha zany sy ireo mpamokatra dia mitohy hatramin'izao. Teo aloha moa dia nahenika ny faritra 2020 ny asa izay ataon'ny AIM tamin'ny mbola nisy ny fiarah-miasa niarahana tamin'ny Global Fund. Taty aoriana dia tsy nisy afa-tsy faritra 9 no iasany satria misy ireo mpamady vola no mamaritra mazava tsara ireo faritra anaovan'ny tetikasa. Etsika maro moa no entin'ny fikambanana AIM anamariana ny fahafolo taona nisiny ka anisan'izany ny lobarandasy, ny etsika ara-panatanjahantena iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka, ny etsika ara-toekarena sy ny maro hafa koa.